Mamerina fiarabananao indray tonga soeto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy hiara hianatra ny momba ny Sara, fampianarana soratra masina faha 1 ambin'ny 10 hianarantsika an'ireo vehivavy rehetrarehetra ao amin'ny baiboly antsika androany dia tadidiko tamin'nisy fotoana nanao interview ny aty ivelan'i Madagasikara moa izany rehefa hanao pastora anao dia tena asa tena entretien mihitsy le atao. Dia ao anatin'le etapin'ny pastora zany tsy hoe avy mianatra any amin'ny seminaire théologique anao dia avy dia efa mivoaka avy ao dia atao ordination dia mahazo poste ohatra ny ataon'ny fiangonana sasany fa ny aty ivelany tena mandalo etapy marobe mihaona amin'ny psychologue ary aloha anao tena analizena mihitsy ny hoe tena olona salama tsara afaka hitondra fiangonana ve anao fa tsy le lafiny ara-panahy fotsiny ihany ny jerena. Dia isan'ny etapy nandalovako tamin'izany fotoana izany koa mandalo interview anao amin'ny antsoina hoe misy comité des ministères zay zany hoe tena komity iray manontolo mihitsy olona 13 tamin'izay nanatrika anakahy teo samy mametraka ny fanontaniany daholo dia nisy anankiray nanontany tamin'izay hoe raha mifidy olona anankiray ao amin'ny baiboly ianao ozy izy iza no hitanao hoe mitovitovy aminao sy tianao alaina tahaka. Tratran'ny tampoka za tamin'izay tsisy manome mialoha le fanontaniana dia Abrahama ny tonga tao an-tsaiko. Dia hoy aho hoe Abrahama ho any mba tiako hitovizana sy tiako alaina tahaka tsy navelan'Andriamanitra ny janona tany amin'ny tanin-drazana izy fa nentin'Andriamanitra tany amin'ny tany izay mbola tsy fantatra ny mihitsiny nalain'Andriamanitra nizahan'Andriamanitra toetra ny finoany dia tena hoe nizana ny nasain'Andriamanitra natao fanatitra dia hoy aho hoe Abrahama ho any tiako alaina tahaka dia rehefa vita le interview zay nivoaka tao hoy aho hoe dia lehilahy tokoa kay moa izany no tonga tatsaiko voalohany mba tiako hoe natao image hitovizako nefa misy vehivavy be dia be ary za efa théologiana féministe hatramin'ny première année nianarako théologie dia teo zany vao tonga saina hoe satria lehilahy foana tantaran'ny lehilahy foana ary Abrahama dia tena isany hoe miverimberina foana ao amin'ny baiboly dia izy no tonga tamin'ny saiko sy hoe naturel be tamiko nizarana azy fa rehefa nianatra ny momba ny Sara zany talohan'ny nizarako anareo an'izao fampianarana izao zay vao tonga saina hoe tena mba te ohatra ny Sara tokoa kay za fa i Sara zany dia tena manam-pinoana koa tahaka ny Abrahama fa ny mahazatra moa izany amin'ny na ny fanoratana anazy ao amin'ny baiboly indrindra nampianaran'ny fiangonana kristiana anazy hatramin'izay dia rehefa image tsara ilay tahaka dia ireny lehilahy tena nanao zavatra tsara ireny sy naharitra tamin'ny finoana ireny no tena hoe atao modely Abrahama, Davida mpanjaka dia tsy jerena mihitsy le côté negatifan'ireny lehilahy ireny. Dia ny vehivavy ohatran'ny Sara indray izany dia ilay hoe izy tsy nanam-pinoana nanome ny mpanompo no vadiny Abrahama le negatifa foana indray ny voizina fa tsy voaresaka mihitsy hoe kay Sara tena olona nanam-pinoana tena nanana na izy azy ary tena hoe image tena mitovy amin'ny Abrahama mihitsy izy raha ny fanoratana anazy ao amin'ny baiboly fa isika zany matetika no tsy miresaka sy tsy dia mianatra momba ny Sara. Any amin'ny Genesis toko faha 12 no voatonona voalohany ny anarany tamin'izy mbola Sarai. Mbola tsy Sara zany izy ohatra ny Abrahama koa mbola tsy Abrahama fa mbola Abrahama tany amin'ny Genesis toko faha 12 hatrany amin'ny testameta vaovao hatrany amin'ny epistily dia miresaka ny Sara tahaka ny firesahana ny Abrahama fa tsy voaresaka tsy ampianarina loatra ny momba ny Sara zany fa androany atsika dia tena hifantoka tanteraka amin'ny Sara. Izany hoe tsy misy boky manokana zany toko manokana hianarantsika momba ny Sara fa tena hoe ny momba ny Sara iray manontolo manomboka any amin'ny Genesis toko faha 12 hatrany amin'ny Genesis toko faha 17 moa izany no mitantara ny nahafatesan'ny Sara fa hojerentsika foana koa ireo resaka rehetrarehetra momba ny Sara any amin'ny baiboly hatrany amin'ny testameta vaovao any fa mba tsy hahavery atsika dia be dia be ny lesona azo ianarana momba ny fiainan'ny Sara araka ilay lazaiko teo fa lesona telo lehibe momba ny fiainan'ny Sara sy ny toetran'ny Sara ary ny finoan'ny Sara no ianarantsika androany ny voalohany dia izao hoe
tena mitovy tanteraka teo anatrehan'Andriamanitra i Sara sy Abrahama. Tena nitovy tanteraka na ny zavatra niainany. Samy nanana ny fahalemeny izy roa, ho jerentsika zay a, samy novan'Andriamanitra ny anaran'izy roa rehefa nomen'Andriamanitra ny teny fampanantenana izy roa, ary samy nanana finoana ka lasa ray ny firenena rehetra sy reny ny firenena rehetra i Sara sy Abrahama. Zay ny lesona voalohany. Tena nanam-pinoana be koa Sara mitovy amin'ny Abrahama. Ny lesona faharoa de zao, tsy mba ohatran'ny vehivavy ampianarina ny vehivavy kristianina hoe manaiky be fahatany fotsiny Sara, fa tena nanana ny toerany. Ny hevitry ny anarany moa zany de tena hoe mpanjaka mihitsiny izy a, tena mpitarika mihitsiny izy, tena cheftaine mihitsiny izy a, tena hoe nitarika tao amin'ny ankohonany a sy teo amin'ny taranak'Israely mihitsy Sara, fa tsy mba ohatra ny ampianarina antsika vehivavy kristianina ankehitriny hoe zany vehivavy zany mangina fotsiny de tsy miteny mihitsy de miaritra amin'ny marary ao. Satria amin'ny lesona fahatelo a de tena nijoro Sara niaro ny tokantranony. Tsy nataony Sara excuse mihitsiny a rehefa mbola namerina ny tsy fifanajana tao an-tokantranony Agara sy Ismaela. Efa teraka Ismaela teto a, tsy ohatran'ny anarantsika tamin'ny farany teo mbola bevoka i Agara, fa tena efa teraka mihitsy ny Ismaela, fa ny zaza fito tsy mahafehy trano ozy no abolanantsika malagasy zay a, rehefa mbola miverimberina foana ilay tsy fifanajana nataony Agara sy Ismaela, de tena nandray andraikitra Sara, nasainy roasina teo izy roa. Tezitra moa Abrahama tamin'izay araka ny voasoratra ao amin'ny Baiboly, fa ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe henoy ny tenin'ny Sara vadinao. Ity de tsy misy mampianatra mihitsy ny fa Andriamanitra de naniraka any Abrahama hanaiky. Zay le averimberiko foana hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo, tsy sens unika io fa ny vehivavy koa asain'Andriamanitra hitia ny vadiny. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo, tsy sens unika koa io fa Abrahama ray ny mino a de nasain'Andriamanitra hanaiky any Sara vadiny. Zay lesona telo lehibe zay zany a no sotomintsika amin'ireo lesona marobe azontsika ianarana momba ny Sara, de efa nipublieko talohan'izao video zao a, nisokatra sady ny fifaninanana izay hianarantsika zay ankoatran'izay lesona telo zay koa momba ny fiainan'ny Sara sy izay fantatrao momba ny Sara, sorato amin'ny commentaire ao amin'ilay fifaninanana, fa sady famporisihana anao hikaroka misimisy kokoa no fanaovana tombana hoe azonao ve ny zavatra nampitaina sy ny anarantsika teto a, no omena fanomezana 5,000 ariary koa anao raha ohatra ka ianao no mahita valiny maro indrindra sady marina manomboka androany a ka hatramin'ny zoma 29 ny volana febroary amin'ny 12 amin'ny orany Madagasikara. Iza moa Sara? Sara araka ny efa nianarantsika tamin'ny tetiarana zay naverimberiko efa intelo angamba zay miaraka amin'ilay publication ny fifaninananao a, de tena anabavin'i Abrahama izy araka ny voalaza ao amin'ny Baiboly. Zany hoe irairay samy zanaky tera i Sara sy Abrahama fa tsy ray reny. Zany hoe nampirafy koa zany i tera rain'i Abrahama, fa araka ny averimberina foana efa nianarantsika hatrany am-boalohany tamin'ny anarantsika ny Ada sy Zila, tsy sitrak'Andriamanitra ny lehilahy anankiray a manambady vehivavy maromaro na vehivavy anankiray manambady lehilahy maromaro, fa Adama lehilahy anankiray sy Eva vehivavy anankiray a no fanambadiana no foronon'Andriamanitra tany amin'ny voalohany. Ka tsy any zany no tia nampitaina eto fa ilay hoe
ny baiboly araky ny averimberiko foana de sady mitantara an'Andriamanitra lay namorona sy nahary namonjy antsika olombelona no mitantara ny mahampanota zato isan-jato antsika olombelona rehetrarehetra tsy misy marina na de iray akory aza na i Abrahama rainy mino na i Sara izay tena vehivavy nahery tamin'ny finoana koa aza de tsy misy marina eo anatrehan'Andriamanitra atsika ka ireo fahotantsika olombelona rehetrarehetra ireo de voatantara ao amin'ny baiboly koa ka tamin'izany fotoana zany tany amin'ny tontolo atsinanana tranainy de azo atao tsara ny mpianadahy mifanambady tahaka ny Abrahama sy Sara fa tsy azo atao intsony zany taty aoriana moa mbola ianarantsika mitohy nomen'Andriamanitra didy amandalàna ny zanak'Israely hoe tsy azo atao intsony amin'izay ny mpihavana mifanakaiky mifanambady ary amintsika malagasy raha teo de tena fady amin'ny fombantsika malagasy fahendrena malagasy mifanaraka amin'ny soratra masina zany hoe mpianadahy mifanambady zany fa misy anefa foko maro araky nefa nizaraiko teo aminay tandroy zao amin'ny fokondry mamanay tena hoe mahazo mifanambady ny zanaky mpirahalahy sy ny zanaky ny mpianadahy fa ny zanaky ny mpirahavavy ihany no fady de io arakaraka ny fomba zany ka be de be tsika ankehitriny no tafitona rehefa mamaky ny baiboly tsy mijery an'le contexte de mieritreritra hoe zay zavatra rehetrarehetra voasoratra ao amin'ny baiboly de eken'Andriamanitra daholy na zay zavatra rehetrarehetra tenenin'ny mpampianatra soratra masina de avy amin'Andriamanitra daholy tsy atopoko olombelona zato isan-jato mpanota zato isan-jato no miara-miasa amin'Andriamanitra ataon'Andriamanitra hoe rainy mino tahaka ny Sara sy Abrahama ka tsy izay rehetra nataony no ataontsika kristianina copier-coller fa izay itarihan'Andriamanitra izay no mahatonga ny condition ny famonjena tsy miankina amin'izay ataonao ivelany fa ny fo no jeren'Andriamanitra ny finoana ny antony anaovanao zavatra anankiray ve noho ny amin'ny finoana sa noho ny amin'ny fombafomba ivelany sa noho ny fatahorana afo be sa noho ny ena masona olona ny fonao sy ny finoanao zany no jeren'Andriamanitra voalohany ka i Sara sy Abrahama zany de mpianadahy tsy izay le ianarana fa zay no voasoratra ao amin'ny Genesisy toko 12 de mbola tamin'izany fotoana zany moa zany fomba amampanao tamin'izany hoe niaraka tamin'ny rainy zareo zany izy ireo niaraka nandeha de fa mifanambady mbola misy amin'ny tontolo atsinanana ankehitriny amin'ireny tanànany Maghreb reny misy zaza 12 taona de fa tolorana manambady de ohatraohatran'izay zany tena mbola tany amin'ny fahazazany tanteraka na fahatanorany aza i Sara zany de efa nifanambady izy sy Abrahama fa tao anatin'io fotoanany fanambadiany zareo io indroa zany i Sara sy Abrahama no nandeha nila ravinahitra tany Ezipta rehefa nifanambady zareo ka kere ny toerana nisy an'zareo tany amin'ny tany Kanana de lasa ry zareo nandeha nila ravinahitra tany Ezipta de rehefa tonga tany zareo de nampiasainy Abrahama indray aloha le titrany Sara hoe anabaviny de rehefa niverina namokatra indray moa ny tany Kanana de lasa indray zareo miverina de niverina mbola mosarena indray tany amin'ny tany Kanana tsy namokatra indray de niverina fanindroany indray Sara sy Abrahama zany hoe mpivady tena niaraka foana izy mivady reto tamin'ny androm-piainany hatramin'ny nahafatesany Sara zany hoe tsy ny Sara toerana mihitsy ry zareo efa 80 taona ny fanambadiana zareo tsy niteraka mihitsy tsy nampisy olana tamin'ny tokantranon'izy roa mihitsy zany lay hoe Sara momba lay Sara tsy niteraka tsy ano mihitsy le olana ny namoronan'Andriamanitra ny fanambadiana marina fa nomen'Andriamanitra tso-drano Adama sy Eva hoe miteraka mamenoan'ny tany fa tsy izay tompoko tsy izay fotsiny
no antony fanambadiana ka eritreretantsika hoe raha tsy miteraka ny lehilahy na raha tsy miteraka ny vehivavy dia azo atao ny misaram-panambadiana. Tsy nampisaraka ny Sara sy Abrahama mihitsiny a, tsy nanao mihitsy Abrahama hoe kere eto amintsika eto de mijanona aloha anao fa aleo za rery no any Ezipta de nitady vady tany Abrahama. Tsia tompoko niaraka foana izy roa. Efa taty amin'ny fahasivifolo taona i Abrahama, efa 80 taona Sara, zay vao nahazo ny teny fikasana i Sara sy Abrahama, zay vao niova anarana, novan'Andriamanitra anarana ho Saraha sy Abrahama izy roa. Zany hoe raha fitiliko zany a, mbola zaza, mbola tanora kely Sara de efa nanambady an'i Abrahama, mpivady foana izy roa, niara-nitady, niara-nifampikorotoka tamin'izao fiainana zao, rehefa maina ny tany de miara-mifindra monina, rehefa mivokatra indray ny tany de miara-miverina. De tamin'io fotoana io lay nazahoany Sara mpanompo vavin'ilay hoe Agara, de lasa tokantrano polygame zany zareo nanomboka tamin'ny diany zareo faharoa tany Ezipta, zay nanomezan'ilay Farao tany Ezipta ny Agara ho fifonana tamin'ny Abrahama, satria rehefa nataon'i Abrahama hoe hanabavy ny Sara, lay Farao tany Ezipta tsy nahafantatra de nakavady an'i Sara ilay mpanjaka tany Ezipta tamin'izany fotoana zany. De rehefa nakavady an'i Sara izy de nitongavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofy. Lay diany voalohany tany Ezipta tena hoe nosazian'Andriamanitra mihitsy lay Farao tamin'izany. Sara moa de tena olona tsara tarehy izy araky ny soratra masina, ary zay no isany antony nahatonga an'i Abrahama nanasitrika hoe tsy vadiny io sao de ho vonoiny Ezipsianina izy raha ohatra ka lazainy ny marina. De nampiasainy zany le titra anankiray faharoa le mahanabaviny anazy mba hiarovany tena. De tamin'ny diany zareo voalohany tany moa tena tezitra mihitsiny zany lay mpanjaka tany, satria nalain'le mpanjaka ho vady kosa raha, de nosazian'Andriamanitra lay Ezipsianina tsy nahalala hoe anabaviny Abrahama sady vadiny Sara. Zay ny zavatra nisy tamin'ny voalohany. Fa tamin'ilay diany zareo faharoa tany Ezipta, tsy nanasazy indray zany Andriamanitra fa nilaza tamin'ilay mpanjaka tamin'ny alalan'ny nofo hoe tsy afaka manambady an'i Sara anao fa vadiny Abrahama io. De nentin'ilay mpanjaka faharoa tamin'ny diany zareo faharoa nifona tamin'ny Abrahama zany hoe tsy nahalala za fa atolotrako anareo ary reto ny mpanompo fananana. Nanomboka teo zany Abrahama ny lasa nanan-kare am'de satria nomen'ity mpanjaka ty harena sy mpanompo be dia be ho fifonana. De teo no nazahoany an'i Agara, zany hoe natolotra ho mpanompony Sara zany i Agara. Fa rehefa avy eo i Sara no nanolotra ny Agara ho vadiny Abrahama, satria efa 70 taona ny fanambadiana zareo tsy nety niteraka, nefa efa nahazo an'ilay teny fikasana hoe ho rain'ny firenena rehetrarehetra nareo de tsy niandry any Andriamanitra nanatanteraka an'izany tamin'ny alalan'ny fiterahany Sara, fa izy indray zany no nieritreritra hoe aleo za handray an'le andraikitra, satria ny anarana hoe Sarai de tena midika hoe mpanjaka, mpitarika, mpanapa-kevitra, tahaka ny Eva. Io le fahotantsika vehivavy, mbola mipetraka amintsika vehivavy mandrak'androany, satria tena naturel amintsika mihitsiny zany, lay te hitarika ao anaty tokantrano nefa io no antony mahatonga an'Andriamanitra miteny amintsika hoe manekeny vadinao. Tsy natao hitarika isika ao anatin'ny tokantrano fa ny lehilahy no natao hitarika, fa rehefa isika vehivavy no mitarika de mitondra makany amin'ny fahotana tahaka ny Eva, ka isan'ny sazy mahazo atsika zany le hoe miandry ny fanapahan-kevitra ny vaditsika, tsika miara-miady hevitra amin'ny vaditsika, isika vehivavy zay manambady vao afaka manapa-kevitra. Fa tsy midika zay hoe mangina fotsiny hoentina dictature ao anaty tokantrano fa nomen'Andriamanitra hevitra sika, nomen'Andriamanitra fahendrena tsika, fa miaraka miady hevitra amin'ilay vady aloha, fa tsy lay mpanjaka vavy lay mpanapa-kevitra ohatran'ny Sara, fa Sarai
Fanovan'Andriamanitra hoe Saraha, zany hoe mpanjaka foana ny hevitra ny Saraha, tena mpanjaka vavy mihitsiny koa ilay hoe Saraha, fa tsy mpanjaka vavy manapa-kevitra irery, fa mpanjaka vavy miara-miady hevitra amin'ny vadiny. De any amin'ny Genesis toko fito amby folo any moa zany de mitantara am'izay hoe fito amby roapolo amby zato taona i Sara no nodimandry, zany hoe 90 taona izy niteraka ny Isaka, mbola niaina fito amby telopolo taona zany izy sy Isaka, zay vao nodimandry izy de i Abrahama no voalaza fa nandevina anazy. Any amin'ny Genesis toko sivy amby efapolo ny andininy telopolo sy raika amby telopolo any, i Jakôba de miteny hoe tany Mamre, tany amin'ny tany Kanana no nandevenany Abrahama any Sara vadiny. De tany koa araka ny Genesis toko sivy amby telopolo io amin'ny toerana anankiray zany no nandevenana ny Sara, Abrahama vadiny no nandevina ny Sara, tany koa no nandevenany Isaka any Rebeka vadiny. Rebeka indray no ianarantsika amin'ny herin'ny androany ary tany koa ozy Jakôba no nandevenany any Lea vadiny. Mbola ianarantsika koa amin'ny lahady fahatelo ny momba ny Lea vadiny Jakôba. Zany hoe rafitinina zany de niaraka foana ny fanambady foana i Abrahama sy Sara mandra-pahafatesana. Idirantsika ary ilay lesona voalohany hoe eo anatrehan'Andriamanitra de tena mitovy tanteraka i Abrahama sy Sara. Samy nanana ny fahalemeny i Abrahama sy Sara. I Sara ihany moa no tena malaza be le ao amin'ny Genesis toko valo amby folo andininy faharoa amby folo hoe niome Sara rehefa niteny ilay anjelin'Andriamanitra hoe hananjanaka anao amin'ny herintaona toy izao satria tena lôjika tokoa io amin'ny toe-tsainantsika olombelona na isika olombelona mino raha fantatry Sara tsara fa efa 9 amby 20 taona izy, efa menopause izy, efa nisy hatramin'izay ny vehivavy menopause, zany hoe tsy afaka miteraka tsony, fa tena nasehon'Andriamanitra mihitsiny fa tsy misy zava-mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra atao, na vehivavy efa menopause aza de hain'Andriamanitra ny mampiteraka anazy. Efa nianarantsika tamin'ny heriny fa ny zanaka de avy amin'Andriamanitra fa tsy avy amin'ny toe-batana. Marina fa ny siansy amin'izao efa misy manao ezaka maro hoe misy zaza in vitro, hoe misy zaza tena hoe atsofoka, ampiasana siansy be de be. Ny olona tena fa manao ezaka be de be mampiasa an'ireny teknôlôjia siansa reny mbola tsy mahazo zaza ihany satria Andriamanitra no manome fa tsy miainga avy amin'olombelona, ary nasehon'Andriamanitra tamin'ny Sara fa vehivavy efa menopause izy, izay le nampiomehy anazy. Tsy hoe fiomezana hoe tsy Andriamanitra koa nama de tsy mahay hoe fa menopause ve za tsy hany, fa ohatra ny antsika vehivavy ohatra zao rehefa misy miteny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso de mihetsika hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso, ohatraohatran'izay zany le fiomezan'ny Sara ao amin'ny Genesis toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy faharoa amby folo ilay malaza be. Fambavakio anie ny Genesis toko fahafito amby folo andininy fahafito ambin'ny folo ny Genesis toko fahafito amby folo sy ny fahavalo amby folo de samy mitantara an'io nitenenan'Andriamanitra hoe hiteraka ianareo amin'ny taona ho avy io, fa i Abrahama koa de niome tompoko, niome koa Abrahama hoe za 9 amby 20 taona ty, Sara 9 amby 20 taona iny ve de hiteraka, fa tsy malaza mihitsy hoe Abrahama koa ne ka niome fa Sara foana no hitrikitririna hoe tsy mino. Tamin'izany fotoana zany moa efa teraka soamantsara i Ismaela, efa tamin'ny mbola Saray mbola tsy nahazo an'io teny fikasana hoe hiteraka io i Sara, zany hoe tonga aloha Andriamanitra nanome an'ilay teny fikasana hoe ianareo no rain'ny firenena rehetra,
isy taranaka marobe ohatran'ny kintana any amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo. Efa nandeha ny taona marobe mbola tsy nety tonga ilay teny fikasana hoe hiteraka amin'izay Sara. De i Sara moa zany tamin'ny mbola saray de izy no nieritreritra hoe mba hatateraka an'izany tenin'Andriamanitra zany satria mety adinon'Andriamanitra angamba hoe tsy miteraka za de natolotra ny Agara mba hatateraka an'ilay teny fikasana. Zany hoe tsy fisaovenan'ny tokantranony zareo mihitsy, tsy nisy olana tamin'ny Abrahama sy Sara mihitsy ilay tsy miteraka. Fa rehefa tonga ilay teny fikasana de nieritreritra izy hoe za no hatateraka an'izany teny fikasan'Andriamanitra zany fa tsy hain'Andriamanitra ny migerer an'izany zay nahatonga anazy nanome an'i Hagara hiteraka hatateraka an'ilay teny fikasan'Andriamanitra fa asehon'Andriamanitra tsara eto fa rehefa Andriamanitra miteny de miandry anao hanampinoana izy zay. Fa tsy hoe rehefa Andriamanitra miteny de ianao ny anao tous les moyens, anao coup de tête hatateraka an'ilay tenin'Andriamanitra. Tsia tompoko, tsy izay ilay finoana, tsy izay ilay maharay ny mino sy reny ny mino any Abrahama sy Sara. Fa Andriamanitra rehefa miteny efa 13 ara Ismaela zay vao niteny amin'izay izy hoe hiteraka amin'izay ianao. Zany hoe Abrahama sy Sara zany efa nieritreritra hoe efa natateraka an'ilay efa nanao zay azony natao zay hatateraka an'ilay plan'Andriamanitra de Ismaela zany ilay ho fahatateran'ilay teny fikasana. Fa nahitsin'Andriamanitra io ao amin'ny Genesis toko 17 andinin'ny 17 hoe tsy avy amin'ny Ismaela no hitahina ny firenena rehetra fa avy amin'ny zanaka zay ateraky Sara, Isaka no anarany. Fa amin'ny Genesis toko 17 ny andinin'ny 20 de niteny ihany koa izy hoe na izany aza de mahazo teny fikasana foana koa Ismaela, manana firenena 12 koa avy amin'ny taranak'Ismaela fa tsy ilay firenena 12 avy amin'ny taranak'i Isaka. Efa natsidiko tamin'ny ilay fifaninanana teo moa ity firenena 12 foko 12 apôstôly 12 ty de araka n'ilay fomba fanoratry ny baiboly patriarkaly ny lehilahy ihany no isaina sy tononona. Fa nanan-janaka vavy Ismaela ankoatran'ireo firenena 12 ireo manan-janaka vavy i Jakôba ankoatran'izy 12 lahy ary nanana apôstôly vehivavy Jesosy ankoatran'izy 12 lahy izay voatonona mifanaraka amin'ity tradisiona ty. Zany hoe samy niome zany Abrahama sy Sara, samy tsy nino izy araky ny Genesis toko 17 andinin'ny 17. Fa tsy navelan'Andriamanitra tamin'izay nefa fa samy novan'Andriamanitra izy roa. Amin'ny Genesis toko 17 ny andinin'ny 4 sy ny 5 de hozy Andriamanitra hoe tsy ataoko Abrahama tsony ny anaranao fa ataoko hoe Abrahama izay midika hoe rain'ny firenena rehetra. De raha vakitsika ny tohiny eo amin'ny Genesis toko 17 io ihany ny andinin'ny 15 de tsy Abrahama rery no novan'Andriamanitra anarana fa i Sarai koa de novan'Andriamanitra ny anarany hoe tsy Sarai intsony ny anaranao fa lasa Saraha. Zany hoe mitovy tanteraka, samy tsy nino samy niome samy novan'anarana izy roa. Ty resaka anarana ty moa zany manara roatra ihany antsika sady mianatra soratra masina no mijery amin'ny fijery féministe sy manao interprétation féministe ny baiboly de tahakan'izay koa ilay hoe Andriamanitra ray. Io moa zany de tena hitrikitririny, misy koa moa zany ny féministe efa mivoy an'le hoe Andriamanitra koa de tena manana image reny izy fa tsy ilay image ray fotsiny. Fa ilay anaran'Andriamanitra mpamorona voalaza any amin'ny Genesis toko 1 ilay hoe Elohim. Ao amin'ny baiboly malagasy moa zany io ilay nahatonga ady hevitra be teolôjika tamin'in'le dikateny baiboly farany izay navoaka ny malagasy iny ilay anarana hoe Jehova novaina hoe tompo daholy.
Zany hoe samy hafa zany lay tena anarana hoe Jehova, lay tetragrama izy io amin'ny teny hebreo a, sy lay hoe Andriamanitra, lay hoe Elohim amin'ny teny hebreo ihany koa. Amin'ny fitenintsika malagasy moa zany a, de tsy misy an'ilay hoe féminin, masculin, neutre. Ohatra zao hoe izy de na lehilahy na vehivavy io a, Andriamanitra na lehilahy na vehivavy, tsy misy hoe genre féminin, masculin, neutre. Fa amin'ny teny hebreo, ilay teny hoe Elohim, pluriel ny L izy io. Tena hoe anarana neutre sady pluriel. Zay no mahatonga an'Andriamanitra inoantsika kristianina, ilay Andriamanitra mpamorona, ilay Elohim ao amin'ny Genesis toko voalohany a, de tsy misy sexe ny fanahy tompoko. Andriamanitra de fanahy. Izay mivavaka amin'Andriamanitra de mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Lay Andriamanitra mpamorona, lay Andriamanitra fanahy de tsy hoe lehilahy na vehivavy. Ny teny hebreo fototra de neutre pluriel ilay hoe Elohim. Zany hoe tsy tokony ady hevitra zany lay hoe Andriamanitra ray sa Andriamanitra reny. Lay hoe Iave na dika hoe Jehova, ilay tetragrama amin'ny teny hebreo moa zany tsy misy zanatsoratra tamin'ny hebreo nanoratana ny baiboly fa Y reny tsoratra amin'ny teny hebreo a, YHVH izy a, anarana tsy azo tononona mihitsy io tamin'ny tontolon'ny jiosy. Fampiarana ara-bakiteny an'ilay hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao de rehefa tonga eo amin'io le tetragrama teny hebreo io, de ilay soratra zany dinganina tsy vakiana tamin'izany fotoana zany a, de io teny tetragrama io rehefa verba izy, zay moa no mahasarotra an'ity baiboly ty hoe maninona raha ty baiboly ty nataon'Andriamanitra amin'ny teny hebreo sarotra be sy amin'ny teny grika sarotra be reto misy déclinaison. Zany hoe ilay Iave zany indraindray izy manao forme verbe, zany hoe misy anarana conjugué zany amin'ny teny hebreo a, de rehefa verbe ilay Iave de masculin. Io zany lay niangan'ilay hoe Andriamanitra ray. Jesosy Kristy raha teo rehefa nivavaka nisadresy amin'Andriamanitra izy a, de tena io lay hoe Andriamanitra ray io no nampiasany. Fa ilay Iave rehefa forme nom fa tsy verbe compliqué be moa zany le izy e. Fa ezahako fitinina sy azavaina amintsika tsy nianatra teny hebreo sy grika fa ilay teny Iave zany rehefa nom izy a de tena féminin. Ilay Jehova any amin'ny salamo ohatra hoe moa manadino ny zanany minono va ny vehivavy, tena hoe féminin, tena hoe image na reny misy tranon-jaza, tena utérus mihitsy n'ilay teny fototra hebreo a, ilazan'Andriamanitra ny sariny a ao amin'io salamo io. De ohatran'izay koa ny fanahy masina. Ny fanahy masina koa amin'ny teny hebreo sy amin'ny teny grika de tena neutre. Misy anarana neutre zany a amin'ny teny fototra. Io moa de tena za efa nisy fotoana nianatra hebreo sy grika tamin'ny teny anglisy a, nisy fotoana nianatra tamin'ny teny frantsay a, nisy nianatra tamin'ny teny malagasy a, fa tena isika olombelona sy ny tenintsika zany de tena tsy afaka maharitantsika an'Andriamanitra mihitsy fa afaka hanazavatsika le izy. Tamin'ny nianatra tamin'ny teny gasy moa zany de mora kely ny mandika ny baiboly avy de fa izy, zareo, tsisy an'izany féminin, masculin, pluriel, singulier zany. Rehefa nianatra tamin'ny teny anglisy mbola mba azoazo kely koa satria ny anglisy mbola tsy de compliqué. Fa rehefa tonga tao amin'ny frantsay am'izay misy an'izany plus que parfait, misy an'izany futur antérieur, tena hoe miankina am'le langue zany a, lay fanovanana azy. Zay no mahatonga any amin'ny tontolontsika malagasy ankehitriny tsy discutable akory ary zany hoe misy genre na olona
Bisexe, asexuel sy ny tariny satria na ny voambolana ampiasaintsika ara tsisy an'izany tsy de manana olana loatra am'izany atsika fa ry zareo manana an'ireo voambolana be de be reo de mifanaraka am'izay koa ny toe-tsainy de conceptualisevany ohatran'izay koa Andriamanitra de ohatran'izay koa ny anaovany ny teôlôziany de hitanao tsara hoe tsy zavatra raisiraisina tendrotendrony sy moramora fotsiny tompoko ny momba an'Andriamanitra sy ny fianarana momba an'Andriamanitra. Ny silamo moa misy namako be de be silamo zany nianatra tamin'ny Shalom nianatra momba ny hoe fahafantarany fahazahoany silamo an'ilay Andriamanitra trinité tsika de fanina izy fa telo anankiray ahoana ary zany nianareo zany e zay no mahatonga ny Sara sy Abrahama no amarinina tamin'ny finoana fa tsy namarinina tamin'ny calcul mifanaraka amin'ny formule ny sain'olombelona nanao hoe kajikajy matematika amin'ny baiboly ianao de very tompoko raha piasa conjugaison sy ny verbe sy ny nom zay no mahatonga anahy tsy de liana firy loatra hianatra an'ireny teny fototra ireny satria araka ny nazavaiko teo formule namboarintsika olombelona tena tambatambatra avy tamin'ny soratra samihafa misy commentaire avy eo namoronana zanatsoratra samihafa ilay teny hebreo ka raha hiankina fotsiny amin'ny fahalalànao ny teny sy ny formule sy ny règle grammaticale anao fa tsy misy finoana tahaka ny finoan'ny Sara sy Abrahama de iome ohatra ny Sara sy Abrahama koa anao hoe fa ahoana koa ary zany hoe forme verbale na non neutre masculin zany no mivadika hoe Andriamanitra ray na fanahy masina moa zany de tena féminin mihitsiny izy neutre izy zany hoe neutre zany izy amin'ilay voambolana fototra zany hoe tsy afaka tononona ho masculin mihitsy zany ilay fanahy masina satria neutre nefa tsy atao féminin koa izy fa tena hoe averimberiny teny hebreo mihitsy hoe fanahy masina foana rehefa miresaka ny fanahy masina fa tsy nasiany genre zany izy eo satria manahirana anazy ny hanao anazy masculin satria tsy masculin mihitsy ny fanahy masina nefa tsy nataony féminin de eo am'izay koa misy manao kajikajy atsika malagasy hoe Andriamanitra ray fanahy masina zany reny vehivavy niteraka an' Jesosy zanakalahy Jesosy moa tsy misy discussion Andriamanitra ray sy ny fanahy masina tsy tonga nofo tsy tonga olombelona tsy misy sexe zany hoe tsy misy sexe ny fanahy Andriamanitra fa rehefa tonga nofo Andriamanitra de nisafidy sexe anankiray hahatongavany ho nofo de nanaja ny kolontsaina nisy tamin'izany fotoana izany izy imagineo anie raha natao vehivavy Jesosy raha tanteraka teo amin'ny tontolo jiosy reny asa marobe nampanaovina anazy reny fa ohatran'ny tontolontsika afrikanina ny tontolontsika malagasy zao tsy nisy olana hatramin'izay atsika nanana mpanjaka vehivavy manana mpisorona amin'ireny le fomba sy tromba sy ny fomba fivavahan-drazana reny vehivavy marobe tsika tsy nanana olana amin'izany resaka sexe sy genre zany mihitsiny fa io lay toe-tsaina tandrefana sy tatsinanana nitondrana ny baiboly tany Madagasikara io no nampisabadidaka atsika malagasy izay efa nahalala fa zany Andriamanitra zany de fanahy tsy misy sexe tsy anatin'ny discussion zany hoe Andriamanitra ray Andriamanitra reny inona ny sexe ny trinité zany fa fomba fisainantsika olombelona ary azontsika tao image io ohatrany hoe ohatrany nahy manokana zao de tena à l'aise tsara mihitsy mivavaka amin'ilay hoe Andriamanitra ray tsy nohon'ilay hoe tradisiona sy nampianarina na hatramin'izay ihany io fa za nanana relation tsara relation saine tamin'ny raiko indrindrandrindra rehefa nodimandry izy de maha à l'aise anakahy kokoa mihitsy ilay miconsidere an'Andriamanitra ho ray fa be de be isika manana olana ohatra le narian'ny rainy be de be ny ray tsy miraharaha zanaka mamono ny vady aman-janany de
confus am'izay tsika mieritreritra an'Andriamanitra, zay no mahatonga ny averimberiko foana eto amin'ny pejy. Io lay imazin'Andriamanitra mpikapoka, Andriamanitra masika, lay raintsika mpikapoka sy lay raintsika masika ao an-tokantrano iny zany no ataontsika sarin'Andriamanitra, fa tsy ilay Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra manana fondreny, Andriamanitra mitomany tahaka an' Jesosy. Jesosy zany lehilahy be dio sexe masculin, fa nitomany izy rehefa maty Lazarosy, nitomany izy rehefa niakatra tany Jerosalema, zany hoe tsy any am'izay resaka genre sy sexe zay no amaritana hoe ireto ihany no mahazo manao an'izao amin'ny tontolontsika kristianina, fa mitovy tanteraka tompoko. Samy noharian'Andriamanitra tahaka ny endriny sy araka ny tarehiny, samy manana ny fahalemeny tahaka ny Abrahama sy Sara, samy novan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana tahaka ny Abrahama sy Sara, ary tena samy manana finoana mahery rehefa omen'Andriamanitra n'ilay fanahy neutre mahery. I Sara tsy hoe nanjakazaka sy nibaikobaiko foana hatramin'izay araka ny efa nitantarako teo, indroa zareo nakany Ezipta, mody atao hoe anabavy ianao. Tsy mody atao moa zany fa tena anabaviny tokoa izy amin'ny lafiny ilany. Fa imagineo am'izany zany Sara hoe za ty zany avelan'i Abrahama vadiko halain'olona hafa ho vady, ho fiarovana ny ainay aty amin'ny tany Ezipta. Tena nanaiky tompoko Sara. Fa tsy hoe de nibaikobaiko be foana sy niziriziry tamin'ny heviny. Tamin'ity vaninandro niainan'i Abrahama sy Sara ty moa zany mbola tsy ohatrany amin'ny androntsika am'izao hoe tsy mahazo visa ny lehilahy na ny vehivavy rehefa mandeha, fa samy afaka mandeha daholo n'aiza n'aiza. Mbola tsy nisy an'izany resaka visa sy frontière zany tamin'ny andro niainany zareo, fa ny contrainte tamin'izany fotoana zany de ny resaka ahafahana mijanona ny ho velona soamantsara vera manana vady tsara tarehy mitsofoka any amin'ny tanin'olona any. De mitovitovy amin'le zavatra iainantsika am'izao, be de be tsika vehivavy, indrindra tsika mpanaraka ny pejy tena mavitrika sy mifampiresaka amin'ny MP amiko vehivavy ivelan'i Madagasikara na vehivavy any Madagasikara misara toerana mivady noho n'ity resaka visa ty. Misy fandaminana ohatran'izany tompoko, efa hatrany amin'ny Abrahama sy Sara io hoe mba tsy ho faty aty tsika roa de aleo aloha atao anabavy ianao, fa tsy maninona na de alaindreo vady any ary aloha, nety tamin'izany toe-tsaina zany. Fa tsy izay no andeha ianarana koa hoe rehefa tsy eo le vadiko na satria mode de survie-nay ty de aleo manambady manao soratra zay azahoana visa ty aloha na de misy vady any Madagasikara any. Misy ara tena mahasahy mihitsy hoe manao divorce mba azahoana papier, de rehefa avy eo am'izay alaina foana koa le vady aman-janaka tena izy hitadiavana moyen. Tsia tompoko, mandeha amin'ny finoana isika, fa tsy mandeha amin'ny kajikajin'olombelona manimba n'ilay tokantrano araka ny namoronan'Andriamanitra anazy toy izany. Nandeha tamin'ny kajikajin'olombelona noho ny fifandaminan'izy roa, i Sara sy Abrahama teto, mody hoe ataovy anabavy aloha mba ahafahantsika mijanona aty amin'ny tanin'olona aty, fa tena nasehon'Andriamanitra tamin'ny fahatezerany, fa tena nopoteny mihitsiny ilay Ezipsianina nakavady an'i Sara tamin'ny voalohany. Fa tamin'ny faharoa izy izay koa tsy mitovy ny fomba fiasan'Andriamanitra. Tamin'ny faharoa izy tena nivonony mihitsy nataony rava mihitsy le fanjakan'le Farao voalohany, fa tamin'le Farao faharoa niteny moramora tamin'ny nof'Andriamanitra zany hoe tsy azontsika atao anaty boaty tompoko io Andriamanitra io, satria zao no nataony tamin'izao de tsy maintsy zao koa zany ny ataontsika kristianina ankehitriny. Fa asehony baiboly tsara fa ny finoana. Andriamanitra rehefa mandamina tsy ohatran'ny sainantsika olombelona, tsy ohatran'ny siansy zay manandevo ny saintsika ankehitriny hoe rehefa formule hoe 1 plus 1 égale 2, de rehefa manao Andriamanitra hoe 1 plus 1 plus 1 égale 1 de tsy ekeny saintsika izany.
mifanohitra foana io saitsika sy ny finoana io efa nisy hatrany amin'ny andron'ny Abrahama sy Sara zany ary tsy zavatra mora io tompoko hatrany amin'ny andron'ny Abrahama sy Sara fa izay ilay mahafinoana ny finoana manaiky zavatra tsy takatry ny saina noho ny amin'Andriamanitra, noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy noho ny tsy azo anoharana. Io koa de matetika fangafangarontsika vehivavy. Efa nono hoe tsisy azo atao tsony de atao hoana fa zao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy Andriamanitra akory fa ianao no mamorona satria ianao tsy mino an'Andriamanitra de forsenao hoe Andriamanitra no manery anao. Andriamanitra zany tsy mamono atsika na lehilahy na vehivavy. Andriamanitra zany tsy mampahory ny olony. Mizaha toetra ny finoana Andriamanitra tahaka ny nanirahany any Abrahama nanao fanatitra ny Isaka fa tsy nasainy tena nivonoana tokoa Isaka fa rehefa hitan'Andriamanitra fa nanam-pinoana. Abrahama nanaiky ny tenin'Andriamanitra na de tsy takatry ny sainy aza hoe ahoana koa ary ianao ny teny hoe tsy Ismaela fa Isaka no anorenanao ny fanekena de zao indray ianao miteny hoe atao fanatitra indray Isaka. De nandeha ihany izy na de tsy azony de Andriamanitra no miteny sy manendry hoe iry ondry ry no vonoina fa tsy anareo oloko no vonoko. Izay no nahatonga an'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy no nidina avy any an-danitra izy. Izy no nanolotra ny tenany sy ny rano ilay zanak'ondry vonoina eo amin'ny hazo fijaliana. Isika mandeha amin'ny finoana na de tsy takatry ny saina fa ny Andriamanitsika de tsy mamono atsika. Tsy isika olombelona no vonoiny na noho ny fahotantsika, na noho ny fahotan'ny razambentsika, na noho ny fahotantsika taloha fa izy Andriamanitra no manolotra ny zanak'ondriny ho vonoina fa tsy Isaka no vonoina. Nasain'Andriamanitra nanaraka ny teniny Sara koa i Abrahama, tsy Sara ihany zany no nanaiky ny tenin'ny Abrahama hoe atao anabaviny indroa be zao. Fa rehefa tonga koa ny fotoana hitan'ny Sara hoe tena efa nitenenina i Agara tamin'ilay nisitaka voalohany tamin'ny bevoka hoe tsy mety amiko Agara ny tsy ajainao sy ny tsy niavinao ato anaty tokantranoko. Rehefa teraka soma tsara Isaka, nanaovana fety lehibe tamin'izany rehefa nalana nono Isaka fomba jiosy zany misy hatramin'izao de mbola nanao tsinotsinona tsy nanaja ny Isaka indray i Ismaela zanak'i Agara. Efa niverimberina zany le tsy fifanajana zay vao tezitra Sara hoe roaso mandeha any am'izay re efa 40 taona ty aoriana zany io mbola miverina ihany le tsy fanajana tsy mety amin'ny Sara. De niteny izy hoe alefaso mandeha am'izay reto fa efa nandefitra za hatramin'izay. Zay ny voatantara. Fa matoa zazakely 40 taona zany masahy mamingavinga ny tena tokony hoe reny ny tompony reniny ao anaty tokantrano de azo inona tsara zany fa misy mauvaise influence n'ilay tsy fanajana sy famingavigana nataony reniny Agara lay efa nahatonga anazy nisitaka tamin'izany fotoana zany fa mbola namindran'Andriamanitra fo. Nasain'Andriamanitra niverina no mbola niverina indray 40 taona taty aoriana ka nahatonga ny Sara niteny tamin'ny Abrahama hoe alefaso mandeha any am'izay reto andevo vavy sy ny zanaka andevo reto fa tsy miara-mandova amin'ny zanako io fa sady efa andevo natsangana no mbola manao tsinotsinona. Izay lay tsy zakany Sara. Fa tsy hoe fa nanan-janaka izy zao de tsy ilainy intsony. Interprétation malaky loatra te hitsara sy hanameloka ohatran'ny mahazatra antsika kristianina mandraka ankehitriny eto amin'ny tambadrotra serasera fotsiny zany tompoko. Fa tsy izay ny zavatra tena nitranga marina rehefa tena dinina lalina lay tantara fa miverimberina foana lay tsy fanajana de farany lasa mandeha rehefa tsy mety arenina mihitsy. Tena mamindra fo Andriamanitra fa misy fetrany ny famindram-pon'Andriamanitra. Izay lay farahandro
tsy azo ibebahana tsony. Fa am'izao arivo taona am'izao andro farany raha mbola misy fofonaina ianao na hanalikalika anao na hanao an'izao fahotana rehetrarehetra zao anao de mbola afaka mibebaka foana raha mbola vonona ny hino an'Andriamanitra. Fa rehefa tonga ny fotoana anankiray, raha ohatra ka mila lalao fibebahana tahaka ny nataon'ny Agara sy Ismaela, efa amindrana fo de mbola mamerina foana, amindrana fo de mbola mamerina foana hatramin'ny 4 taona ty aoriana, tonga am'izay ilay farany tsy misy famindram-po tsony rehefa tonga ny fotoana ialany fofonainao eto am'izao tany izao. Io lay Andriamanitra mitsara io foana no tiantsika sy ampororontsika ny olona. Efa 5 arivo taona lasa no nanitsiny mpanao fanitsim-pivavahana an'izany, satria zany ny zavatra niainan'ny kristianina tamin'ny 5 arivo taona lasa. Ampiororona afo be, ampiororona kapok'Andriamanitra ny kristianina ka lasa miorooro, tsy mandeha amin'ny finoana tsony fa mandeha amin'ny tahotra. Ilay hoe matahoran'Andriamanitra heverina fa hoe zah kapon'Andriamanitra eo, tsy izay tompoko. Averimberiko foana zany amin'ny fampianarana eto amin'ny pejy, tsy izay no idirantsika any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa famindram-po amin'ny alalan'ny raisina amin'ny finoana. Nino nanam-pinoana isara izay no nisaina ho fahamarinana tahaka ny nanamarinana ny Abrahama. Impirina nota mandainga tahaka ny nataony Sara koa, ny ome tsy nino Abrahama fa namindran'Andriamanitra fo ary mahay mibebaka, tsy mamerina tsony. Fa ny tsy mahay mibebaka tahaka ny Ismaela sy Agara no roasina. De ity ny tenin'Andriamanitra tsy misy mampianatra mihitsy hoe Andriamanitra mihitsy ny am'izay avy eo no niteny tamin'ny Abrahama hoe ekeo ny teny vadinao. Ianareo lehilahy koa tahaka ny nanirahany Andriamanitra ny Abrahama rainy mino any Abrahama eto hoe ekeo no ny tenin'ny vadinao. Ao vakitsika mihitsy ilay Genesisy 1:20, 1:20. Genesisy 1:20, matomboka atsika manomboka amin'ny 15. Genesisy 1:20 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitan'ny Sara fa niome azy ny zanaky Agara Ezipsiana izay naterany tamin'ny Abrahama. Ity lay zavatra tsy zakan'ny Sara mihitsy, lay fanimbazimbana, tsy lay fiomezana toy ny fiomezan'ny Sara, ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ne ity eto ty fa tena fiomezana faningazingana. Hoe Andriamanitra ve hony de misy nefa zao no manjoan'ny Madagasikara, fiomezana tahaka an'izay, miaro tsy fanajana ohatran'izay lay tsy tiany Sara eto. De hoy izy ty amin'ny Abrahama, roa io mpanompo vavy io sy ny zanany, fa ny zanako io mpanompo vavy io de tsy iray lova amin'ny saka zanako. Tsy iray lova amin'ny zanaky ny teny fampanantenana tompoko. Ny tsy mety mibebaka sy manohy mamingavinga n'Andriamanitra tompo ihany rehefa amindrana fo fa misy farany ilay famindram-pon'Andriamanitra. Tsy am'izao fahavelomana izao de izany no atao menasy ampiororona ny olona ino an'Andriamanitra, fa Andriamanitra de mbola mamindra fo foana, manome fofonaina foana, manome tombonandro foana, mandra-pibebahan'ny olona. Natezitra be any Abrahama nefa zany teny zany noho ny amin'ny zanany. Normal be tezitra Abrahama, fa ahoana kosa moa zanako no asainao roasoko? Fa hoy Sara hoe non, rehefa tsy manaja anakah ato anaty tokantranoko de roasina. De hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, Genesisy 1:20-12. Aza mahatezitra anao ny amin'ny zaza sy ny mpanompo vavinao, fa na inona lazainy Sara aminao, na inona de ekeo ny teniny.
Andriamanitra miteny amin'ny Abrahama rainy mino hoe ekeo ny tenin'ny Sara vadinao. Tsy sens unika tompoko ô, ny lehilahy ihany no tsy maintsy miteny de ekeny vehivavy. Fa eto koa Andriamanitra de miteny amin'ny Abrahama lehilahy be rainy mino, ekeo ny tenin'ny Sara vehivavy vadinao. Rehefa manakorotana ny tokantrano, rehefa tsy mifanaraka amin'ny, rehefa tsy mahay mibebaka, tsy mahay miova rehefa amindrana fo, de eken'Andriamanitra ny androasana na de zaza 14 taona i Ismaela, tsy manan-kialofana, tsy manana asa, tsy manana n'inon'inona i Iagara. Idirantsika amin'ilay afatra fahatelo rehefa avy eo moa lay hoe tsy raisina hors contexte nefa zay. Tsy raisina hors contexte zay fa ho azavaintsika tsara. Fa ilay teboka fahatelo amin'ilay hoe samy nanam-pinoana sy samy nanaiky fandaminana, samy nifanaiky i Abrahama sy Sara, de tena nanam-pinoana tompoko Sara. 80 taona nino ny fanambadian'izy ireo e. Ty resaka taona ty koa ao amin'ny baiboly de tena ahitsy. Be de be ny mieritreritra allegorika io, taloha ry Adama sy ry Sema hoe niaina 700 taona. Eny tompoko, manomboka ao amin'ny Genesis 9 zay vo nihena ny taona niainan'olombelona noho ny fahotana. Io lay tenenin'Andriamanitra tany amin'ny Adama sy Eva hoe maty tokoa ianareo raha mihinana an'ilay voankazo. Zany hoe i Adama sy Eva zany sy ny zanany de mbola tena niaina 700 taona, niaina ela be. Io lay sary ny fiainana mandrakizay. Hiaina mandrakizay isika rehefa miala amin'ty tany tsy maintsy ho lo ty. Rehefa miala eto atsika de hiverina ohatran'ny tany amin'ny andron'ny Adama sy ry Sema hoe hiaina haritra ela be. Fa rehefa ao amin'ny Genesis 9 nisy an'ilay tantaran'ilay hoe zanak'Andriamanitra tany an-danitra nitsiriritra nahita ny zanak'olombelona taty ambonin'ny tany. Ny anarantsika tsara fa manomboka amin'ny Genesis 5 de voasoratra tsara ao amin'ny baiboly fa i Sema de niteraka olombelona tahaka ny endriny araka ny tarehiny. Nanomboka teo zany de niteraka mpanota daholo ny olombelona, de efa zanak'olombelona mpanota daholo manomboka amin'ny Genesis 5. Fa mbola niampy mihoatran'izay satria nisy koa zanak'Andriamanitra niaraka tamin'ny zanak'olombelona, de manomboka eo amin'ny Genesis 9 eo am'izay zany voasoratra ao amin'ny baiboly de nianihena foana ny taona iainan'ny olona, lasa niala avy any amin'ny 700 taona eo amin'ny 20 taona raha farafahaelany ozy ny tenin'Andriamanitra, de tsy maintsy maty ny olona rehetra. Misy ihany mety mandeha mihoatra kely, misy aran'ny zaza vao teraka, fa io zany no limitentsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Ka raha miteny zany ny Genesis 7:70 hoe 7 taona i Abrahama, 13 taona i Ismaela no noforana ry zareo, satria tam'izay fotoana zay vao nahazo an'ilay teny fikasana, de tena arabaky teny io tompoko fa tsy allegorika. Tsy angano ohatra ny Adama sy Eva itsony ny tantaran'i Abrahama sy ny taranak'Israely, fa tena misy, tena voapirofo. Tsy hoe kisarisary fotsiny lay Ezipta fahavalony zanak'Israely, fa tena lay Ezipsianina ankehitriny, tena lay Israely ankehitriny, tena lay Libanona ankehitriny. Zay no mahatonga an'ireo ady
mbola misy ady frontiera foana amin'ny tany kanàna mandraka ankehitriny. Ilay tany kanàna tsy hoe sarisary fa ohatran'ny geografia rehetrarehetra niovaova hoe Eoropa zany taloha samy hafa ny frontieran'ny France sy ny Allemagne sy ny tariny a, de ohatran'izay koa ilay tany kanàna mandraka ankehitriny mbola iadivana io. Ilay tany kanàna de ilay fitambarandry Israely sy ry Libanona sy ry zareo mbola miady an'io frontiera io mandraka ankehitriny. Tena zavatra nisy io tompoko fa tsy alegoria na sarisary fa mbola mitohy mandraka androany. Zany hoe tena 7 ambin'ny 70 taona, ohatran'ny 7 ambin'ny 70 taona ankehitriny zany Abrahama, tena 7 amby 20 taona ohatran'ny vehivavy 7 amby 20 taona ankehitriny i Sara efa menopause a, tena 3 ambin'ny 10 taona i Ismaela no nanao ny teny fikasany tamin'ny Abrahama amizay i Andriamanitra ka nanova ny anaran'izy roa. Zany hoe any amin'ny Genesis 1:20 zany de tena 100 taona tokoa Abrahama, 70 taona tokoa i Sara, taona tokoa aorianan'ilay teny fampanantenana no teraka soamatsara Ismaela. Tsy misy sariteny, tsy misy alegoria eo fa tena arabaky teny. Izay no mahatonga hatraty amin'ny andron'ny testameta vaovao, i Paoly ao amin'ny Romanina 4:7-10 a, de mbola miresaka ny Sara hoe satria tsy mba nalemy finoana Sara, de ny hevitra ny tenan'izay ohatrany efa maty io lay hoe menopause sy ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara, de tena lazain'ny Paoly fa tena nanam-pinoana Sara fa tsy Abrahama ihany no rainy mino. Ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo koa any amin'ny Hebreo 1:1-11, efa aty amin'ny andron'ny testameta vaovao de mbola miteny hoe ary na Sara aza de finoana koa no nandraisany hery hanananaka. Ny finoana tompoko de andraisana hery ahafahana miteraka. Rehefa mino anao fa Andriamanitra no manome zanaka na menopause ohatran'ny Sara anao, na voaporofon'ny siansy hoe tsy afaka hiteraka tsony ianao, de Andriamanitra no manome zanaka. Ndao vakitsika mihitsy ilay Hebreo 1:1-11 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na Sara aza de finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsahajaza izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Hatramin'ny Petera, aty amin'ny Petera voalohany 1:7-9 amin'ny anaran'i Jesosy de mbola miteny tahaka ny Sara izay nanaiky any Abrahama ka nanao azy hoe tompoko, de zanak'Andriamanitra koa ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay mampitahotra. Tena modelin'ny finoana koa i Sara, na ireto apôstôly reto aza de tena manamafy fa tena nanam-pinoana koa i Sara fa tsy Abrahama ihany no rainy mino. Abrahama irery tsy naharainy firenena maro any Abrahama fa samy nandray anjara tamin'ny fampahatanterahana ny teny fikasana i Abrahama sy Sara. Raha tsy nisy an'i Sara teo a, tsy nataon'Andriamanitra tamin'ny Ismaela sy Agara ny teny fampanantenana fa tamin'ny Sara izay lazaina fa momba. Mbola tsy nisy siansy tamin'izany fa fantatry Sara tsara fa efa menopause izy, tsy miteraka intsony. Ny lesona faharoa lehibe, izay rehetrarehetra zay zany nanazavako hoe mitovy eo anatrehan'Andriamanitra, samy nanana ny fahalemeny Abrahama sy Sara, samy novan'Andriamanitra ny anarana ary samy nahery tamin'ny finoana. Ny lesona faharoa de be dia be ny mieritreritra ny tenin'Andriamanitra hoe Jehova iady ho anareo fa ianareo angina, de hoe ampangino ny vava dikan'io, ary ny vehivavy foana no tena hitrikitririna amin'io fa tsy mba misy miteny amin'ny lehilahy mihitsy hoe Jehova iady ho anao fa ianao angina e, fa ny lehilahy de hoe tsy lehilahy raha tsy miady.
Ny tenin'ny Paoly koa taty afara tamin'ny konteksta tany a Korinto ianareo vehivavy mangina. De raisina arabaky teny hoentina mampangina ny vehivavy malagasy any a Madagasikara ankehitriny. Nefa amin'io epistily nosoratan Paoly io de tena amy toko anankiray mitovy ao izy no miteny hoe tsy misy tsony zany lehilahy sy vehivavy zany rehefa tonga kristianina fa rehefa atsohin'Andriamanitra hiteny hampianatra ao amin'ny fiangonana ny vehivavy ankehitriny amin'ny fiangonana malagasy de atsohin'Andriamanitra koa hiteny fa tsy hampanginina hoentina miverina any amin'ny konteksta any a Korinto. La Efesianina toko 5:22 moa de efa nampianarintsika teto hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo io foana no hitrikitrina fa tsy mba tenenina mihitsy hoe Andriamanitra koa ne ka naniraka ny Abrahama nanaiky ny Sara vadiny. Réciproque ny fifanekena sy ny fifankatiavana fa tsy à sens unique entina hampanginana ankolaka na mivantana ny vehivavy tsy teny. Hitatsika tsara teo tamin'ny tantaran'ny Sara fa tsy mba nasaina nangina zany i Sara. Nasaina nanaiky ny vadiny zany hoe tsy manapa-kevitra irery ny vehivavy manambady fa miara-miady hevitra amin'ny vadiny fa tsy hoe mangina. Tsy misy an'izany teny Grika hoe manekeny vadinareo zany ao amin'ny Efesianina toko 5:22 io efa nazavaiko tamin'ny fampianarana taloha teto zany fa ny fifanekena no resaka eo manaiky ny lahy ny vehivavy manambady tahaka ny fanekeny lehilahy an'Andriamanitra. Fa tsy na de fa lehilahy fa tsy manaiky an'Andriamanitra zao de le vehivavy foana miterena hanaiky an'ilay lehilahy tsy manaiky an'Andriamanitra. Andriamanitra aza azon'Andriamanitra iadiana varotra efa nianarantsika zany tamin'ny tantaran'ny vady aman-janak'i Lota. Andriamanitra ray, lay Andriamanitra tompon'ny zavatra rehetra afaka iadiana varotra mamela antsika olombelona hiteny aminy, miady varotra aminy. Hitatsika tamin'ny tantaran'ny Lota fa impiry Lota tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra mihitsy izy fa miady varotra foana. Efa tenenin'Andriamanitra ndana mandositra any an-tendrombohitra any. Aleoko mba handositra eto Zoara eto mba tanàna kely eto foana. Eken'Andriamanitra manaiky miady hevitra amin'ny olombelona mpanota Andriamanitra ko nahoana moa ianao lehilahy olombelona mpanota io no hampangina foana ny vadinao vehivavy fa hoe ianao no lohany tsy azo iadiana varotra tsy azo ifampiresahana. Nefa Andriamanitra mpamorona tompon'ny fahefana sy ny zavatra rehetra raha manaiky hiady hevitra amintsika olombelona mpanota, manaiky hiady hevitra aminao lehilahy ary mbola manitsy anao androany hoe nomen'Andriamanitra feo tahaka ny lehilahy koa, nomen'Andriamanitra safidy tahaka ny lehilahy koa ny vehivavy fa tsy ny firononomona tsy mahazo miteny. Io de mbola mafisy ny ohabolana malagasy tompoko de tena fahendrena malagasy manana ny kontekstany. Fa am'izao fotoana zao efa hita zao fa tena potika ny fiarahamonina, efa manapotika ny vehivavy ny fomba fitezana ny lehilahy, tsy ny vehivavy ihany ny potika ne, lehilahy koa ne simba ao anatin'io rafi-piarahamonina manambara ny vehivavy iainantsika io e. Satria le lehilahy zany na misy kabary izy na tsisy kabary de lohavina foana, terena foana hoe lehilahy anao de ambony anao, tena de fa tsy manan-kevitra na de fa le vehivavy no atao fitaovana amonjena an'le tokantrano de miziriziry fahatany eo foana hoe za lehilahy za tsy heno an'izany. De le hoe tokantrano tsy ahaka de ohatran'ny fanerenan'ny vehivavy angina forcé. Nisy fotoana nanasa vehivavy anankiray tena aktiva be izy ao amin'ny page Facebook-ny ao tena mizara zavatra mahasoa vehivavy de hozy izy hoe rehefa nasaiko hoe mety aminao ve mba asaiko vahiny ato amin'ny pejy de hozy izy hoe tsy tiako ny anaran'ny pejinao fa negatifa be. Tsy resahantsika lay olanatsika fa samy maneoneo eny fotsiny rehefa manao akanjo tsara de vehivavy mahavita azy, vehivavy miasa de tsy resahana mihitsy ny hoe le vehivavy ane ka tapena mbava tsy avela miteny.
Tsy resahana ny olana tokantrano tsy ahaka. De misy vehivavy tena frustré mijery amin'ny Facebook hoe maninona ary reto vehivavy rehetrarehetra reto to milamina daholo fa za rery foana ve zany ny tena iaran'ireto zava-manahirana be dia be reto satria akombona ny vavantsika tsy miteny ho dia tsy hita ny zava-manahirana antsika ary isika tompony tsy te hiresaka ny zavatra manahirana antsika. Ny feminista maneran-tany tompoko tsy niala tao anatin'ny fangejanana hazo azy mihitsiny raha natahotra ny teny sy ny eritreritra henatra fotsiny. De mitohy ny atsika mandrakandroany efa génération firy ny vehivavy tandapa tamin'izany andro zany no nitsangana niady tamin'ny radama raha vao nanomboka napiditra n'ireo vazaha nanimba ny kolotsaina matriarkalitsika ny fiaraha-miasan'ny radama tamin'ny vazaha sy ny misionera tamin'izany fotoana zany. Fa rehefa novonoina tena novonoina ireo vehivavy nijoro sy niady ireo de tsy nisy niady tsony de mandrakandroany atsika tsy misy samy joro manohitra an'izany fomba fiainana fomba fisaina efa normalisena ao Madagasikara zany hoe lehilahy tsy maintsy mampirafy, normalisena ao Madagasikara zany lehilahy mikapoka ny vadiny. Ny fikapohana ny zaza efa tsy voasakana tsony fa ny fikapohana vehivavy lehibe de mbola normalisevana koa. Normalisena zany vehivavy tsy mahazo miteny tsy mahazo maneho hevitra izany de isika vehivavy mangina satria tokantrano tsy ahaka hono. Iza ny amahany olanao eo raha tsy anao no miteny sy mijoro tahaka ny nataon'ny Sarah. Ampanginina amin'ny aza manao akoho vavy maneno, anga contexte ny vehivavy, anga akoho vavy ny vonovonoina le hoe tsy mahazo maneno. Darodaroy anie io akoho vavy io raha tsy mitaraina izy na io kibo io ara tsy manana vava io tsy namoronan'Andriamanitra vava sy feo fa rehefa nona io maneno grrrr. Ianao vehivavy nomen'Andriamanitra vava io ve tsy mahay miteny rehefa misy zavatra mahazo anao firifiry marary mihitsy ny foko rehefa mba mijery Facebook. Misy vehivavy voaolana indray, misy vehivavy maty voadaroka indray, misy vehivavy maninona isika tompoko no tsy miteny. Zay mangina volamena de mieritreritra ve anao fa volamena rehefa maty ny fatinao no hijoroana vavolombelona hoe tena fa niaritra tao hatramin'izay io tsy niteny mihitsy zany ve ny volamena amintsika. Efa tsy anatin'ny contexte mahafahendrenana azy tsony ny fampiasana an'ireo teny fanerenan'ny vehivavy ankolaka na mivantana tsy hiteny ireo fa isika vehivavy de mila miteny tompoko. Azo atao ny mitoroka. Marina fa mora kokoa aminay aty ivelany ozy ny fiteniny maro zay ny miteny sy mikritika satria tsy misy afaka anao inona anay aty. Eny tompoko, fa za zao de mijoro vavolombelona fa zay no mahatonga anakahy manana olana amin'ny fiangonana nisy anahy tany Madagasikara mandrakakehitriny. Rehefa miteny ianao tsy afaka sady hiady ianao no mitazona ny sezanao fa tsy maintsy misafidy. Tsy maintsy misafidy ianao rehefa hiteny ianao de tsy maintsy hiditra conflit amin'ny olona. Ny lehilahy efa tompom-pahefana eo ve no anarinao hoe tsy tokony bodonareo ny seza de ho faly aminao. Tsy tompoko. Ny lehilahy mandarondaroka anao ve de ho faly rehefa miteny ianao hoe aza daroana tsony za. Tsy maintsy miady isika, ady ty tompoko, ady. Tamin'ny toerako manokana vao hiditra hianatra teolojia fotsiny za vao hanao concours. Tena prisina moa ny vehivavy hanao concours hianatra teolojia satria misy intérêt-ny lehilahy ao rehefa vitsivitsy ny vehivavy miditra mianatra sy manao demande an'le bourse de miaraka tsy mahazo ny lehilahy sy ny vehivavy de aprisina le vehivavy atao mamasosy ahafahan'le lehilahy mianatra. Fa rehefa tonga ao anao tsy maninona tsy ataony devoir anareo io. Za zao mihitsy tena natao hoe satria tamin'izay fotoana zay saika nanana programa saika hanambady mpianatra pastora de ozy le taleta amin'izay fotoana zay hoe ianao anie tsy mila manao concours tsony fa efa hanambady pastora de ozy za hoe tsy mba ho ankiniko amin'ny lehilahy zany mihitsiny ny fiantsonako. Za raha teo koa moa tamin'izay fotoana zay mbola midiscerner mbola misalasala hoe tena antson'Andriamanitra tokoa ve za aleo za tena naraka lalana normal.
Ny fiarahamonina zany te hampiankina ny hoavinao sy te hampa-dépendanty atsika vehivavy foana. Rehefa mianatra indray de hoe anao anie tsy maninana de tsy manao devoir fa ny notenareo mivady ihany no zarainareo roa. Ianao mandany fotoana mianatra isan'andro eo a, omen'Andriamanitra saina tahaka ny lehilahy de hoy zare tsy maninona aza manao an'io anao de tsy manao tokoa tsika. Marina fa be ny adiditsika. Ampandeferina tsika tsy ampy ny vola atao tokantrano fa aleo le lehilahy no manohy fa anao vehivavy mijanona fa anao anie tsy hiasa de eny tompo atao zay ampa-dépendanty atsika fa mila mijoro tsika tompoko mitsangana miady. Rehefa ho antsika zao efa hitanao hoe tsy misy fanantenana efa menopause anie za inona tsony moa zay ordinationa ho avy eo ny taranaka tompoko jereo. Havelanao iaina toy izany koa ve ny zanakao vavy amy génération firy ho avy fa tsy mba hijoro isika hiteny. Efa ampiasaina hors contexte na ny tenin'Andriamanitra na ny ohabolana malagasy ary zay no tsy de sahtsika na ny anao réaction aza atao amin'ny page satria zavatra contre culturel ny zavatra resahana eto satria efa tafahoatra loatra tompoko ny fampahoriana sy ny famonoana atsika vehivavy malagasy. Tsy nisy lehilahy nijoro niaro ny vehivavy tafiala tao anatin'ny oppression zany tamin'ny tantaran'izao tontolo izao fa ny vehivavy no nitsangana niady ho an'ny tenany. Fa aza manofy ianao ka hiandro hoe io lehilahy efa mibody toerana izy samy lehilahy raha miady ny fahefany eo ka ianao ve omeny maimaim-poana eo raha tsy mijoro mitsangana mandeha arak'izay aniran'Andriamanitra anao. Ny lesona fahatelo farany izay lehibe indrindra de tia koa de tena contre culturel mihitsiny. Atao excuse foana, ty tokantrano ty de efa nony aminareo zaza anie nijanonako eto e. Aza mody atao excuse zany ny zaza fa isaraha tsy hoe raty saina, vao avy niteraka izy reny izy fantany tsara zany hoe vehivavy niteraka zany, marary zany. Zany zanaka tsy ho eo akaiky ny rainy zany. Fa rehefa hitany fa tsy mety vita, tsy mety miova, hiagara sisy mahela, fa miteraka korotana tsy misy fanajana foana ao anatin'ny tokantrano de tena nijoro izy. Roaso reo. Miala teto. Ampy zay fandeferana zay. Tsy Abrahama mihitsy ny olana teto a. Ary saika naka-party ary Abrahama hoe tsy nanaiky ny zanany ho roasina. Zay no mahatonga na ny lalàna ary ankehitriny rehefa tsy mifanaraka ny mpivady, rehefa tsy afaka hifanambady tsony, de manao ohatran'ny Abrahama tompoko ny lehilahy mikarakara ny zanany, mandoa pension alimentaire fa tsy hoe roasina de mandeha maina fotsiny. Ny fo maraina mihitsy Abrahama ozy ny tenin'Andriamanitra, tsy nanaiky izy tamin'ny voalohany lôjika be amin'ny saina maha-olombelona zany fa efa nazavaintsika teo Andriamanitra mihitsy no niteny ny Abrahama hoe ekeo ny tenin'ny vadinao. Fa efa tena manakorotana ny tokantranonareo ny fanaovana tsinitsinina sy tsy fifanajana zay ataony agara sisy mahela ao. Avelao izy andefa zao kosa tsy mandeha tanam-polo. Ny fo maraina i Abrahama nanomana sakafo sy vatsy andalana ho an'ny Iagara sy Ismaela. Ndao vakitsika mihitsy indray ny Genesis toko faha 1 amby 20. Genesis toko faha 1 amby 20 ny andininy fa manomboka amin'ny le toin'ilay efa nivakitsika teo ihany zany. Genesis toko faha 1 amby 20 ny andininy fa 4 amby 10. Rehefa avy nyroasin'Andriamanitra Iagara sy Ismaela ka tsy nanaiky Abrahama de nasain'Andriamanitra hanaiky ny tenin'ny Sarai Abrahama de zao ny zavatra niseho. Tsy hoe nanaiky fotsiny izy de hoe ndana ary moe sitraponareo vehivavy de ndana ataovy zay ataonareo any fa izao amin'ny andininy fa 4 amby 10 amin'ny anaran'i Jesosy de ny fo vao maraina i Abrahama ka naka mofo sy siny hoditra iray feno rano nomeny an'i Agara ireo.
Nomena Niagara ireo ka napetrany teo an-tsorony de natolo ny azo koa ny zaza ary nampandehaniny izy mianaka. Lasa nandeha izy ireo de nirenireny tany tany efitry Berseba. Rehefa lany ny rano tao amin'ny sinioditra de nariny teo ampototry ny hazo iray ny zaza. Nary Niagara ilay zanany rehefa lany ilay vatsy nomeny Abrahama ho azy. Tsisy azo ny atao, tsisy vehivavy nianatra sy niasa zany tamin'ity vaninandro ty. Rehefa misaraka anao de tsisy mpamelona tsony. De lasa izy nipetraka tery lavidavitra tandrify ny tokony ho tratran'ny zanatsipika de hoy izy, aoka mba tsy hitako izay hahafatesany zaza. Marary amitsika zany, tsy hoe tsy tiany zanany Niagara, fa tena hoe tsisy azo atao. Zay no mahatonga vehivavy maro na de fa vonoina amin'ny daroka, amin'ny teny mahery, efa maty hatramin'ny fiainam-pananao, tsy avela mifandray amin'izao olona rehetrarehetra zao, maty ny fiainana sosialinao, tsy omena vola, maty ny fiainana ekônômikanao, tsy avela miasa. Tsy hitanao tsony na zay atao any zanakao ara de manao oatra Niagara. Tsy hitako tsony. Aleoko miala fa tsy te hahita ny fahafatesany zaza aho. De toizatsika nivaky teny nipetraka tandrifiny izy de nanandratra ny feony nitomany Niagara. Betsaka tsika vehivavy ny tratran'izany. Hijanona ato maty vono, andeha ho faty ny zanako. Tsy hitako izay ataoko an'ity zanako ty, ny pension alimentaire tsy ampy hivelomana mandrakizay. Fa rehefa lany de tsy afaka hiasa tsony, tsy hita tsony izay antenaina. Mitomany sisa tahaka Niagara. Fa izao ny tenin'Andriamanitra, tsy mijanona eo ny tantara Niagara. Andininy Genesis 1:1-7. Ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza ka niantso Niagara avy tany an-danitra ilay anjelin'Andriamanitra ny teny taminy hoe, inona izato manjo anao ry Niagara? Enon'Andriamanitra tompoko. Ny alahelo ny zanatsika tsy mahazaka an'izany hoe sarana amin'ny rainy zany. Enon'Andriamanitra io. Na de tsy raharainy raim-pianakaviana maro any Madagasikara aza ka mamparary ny fon'ireny mpianakaviana maro, mbola zay miady ny pension alimentaire koa aza no mahazo tsiny. Nefa zavatra normal zaza ny arahana nanamboatra, iarahana mitaiza, iarahana mikarakara. Fa ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe, ren'Andriamanitra ary zao ny tena filazany tsara fampanantenana Niagara Ezipsianina lay tsy mety mibebaka io no tenenan'Andriamanitra hoe, aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'izay misy azy. Mitsangana fa aza mipetraka mitomany eo fotsiny. Mitsangana areno ny zaza. Miainako io tompoko. Tena manome hery atsika reny ny fijerenana io zanaka atsika io. Ray volana manontolo zany itomany zay vao tena nanaiky ny henon'ny tenin'Andriamanitra hoe mitsangana. Mitsangana, azony mafy amin'ny tananao ny zaza fa ataoko firenena lehibe izy. Ny ray olombelona eto amin'izao tontolo izao tompoko no mahafaka manary zanaka, na manome pension alimentaire kely tsy ampy akory hivelomana mandra-pahalehiben'ilay zaza aza. Fa Andriamanitra kosa rehefa miteny hoe mitsangana, Andriamanitra tsy manome baiko ohatran'ny miaramila de ianao midemerde mitsangana any. Fa Andriamanitra rehefa miteny hoe mitsangana de izy mihitsy ilay manome hery ahafahanao mitsangana. Aza mijanona mitomany fotsiny. Tena zava-dehibe ny mitomany. Za tily nampianarina tamin'ny fiainana tily hoe tsy haiko ny mitomany satria tsy tily izany. Tena hoy za hoe za tsy hitomany zany rangaha.
Fa ozy izay mpanompon'Andriamanitra nanarina anakahy zay hoe nanaovan'Andriamanitra an'io ranomasy io anie ka amoahana émotion e. Raha tsy mivoaka amin'ny alalan'io ranomasy io le alahelo de mavesatra be foana anao. De tena nitomany tena ho ray volana nitomany a. Afaka ny alahelo a. Fa tsy maintsy mitsangana am'izay ianao rehefa avy eo satria le zazakely mivadika nonoko tam'izany za mampinono a. Rehefa vehivavy mampinono no be ranomasy sy be émotion de mamparary kibony zaza hatramin'io nono io aza. Fa rehefa mijery an'izany ianao hoe ty zanako ty zany de mivalana miaraka amiko eto satria za hitomany lava de mahery tsika omen'Andriamanitra hery atsika mitsangana. De izao ny tohiny rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra nampahiratin'Andriamanitra ny masony Agara ka nahita lavaka fatsakana izy. Kay misy rano sotroina misy ny rehetrarehetra ihany eo fa rehefa isika no ao anatin'ny émotion de tsy mahita. Fa rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra tsika de ampahiratin'Andriamanitra ny masontsika de lasa nahita lavaka fatsakana tsy hoe mirakla avy any an-danitra io hoe mivadika nandatsaka vovo avy any Andriamanitra efa teo io. Fa rehefa ao anatin'ny alahelo sy tahotra sy tsy finoana isika vehivavy de manaiky hiaritra fotsiny tsy misokatra ny masontsika tsy mahita hoe Andriamanitra anie no mamelona fa tsy voatery ity vady efa mamono anay mianaka ty fotsiny e. Za manokana moa ny safidy hoe satria maika be za ahazo ny taratasin'ny zanako ahafahanay miala tany a Madagasikara de ny safidiko manokana za tsy mila an'izany pension alimentaire zany aho fa zay hampalaky vita ny divorce sy ny azahoako ny garde ny zanako no ilaiko. Fa tena droitsika tompoko. Na misaraka aza de tena tsy maintsy miantoka ny zanany ny lehilahy. Tsy ampy tena kely io pension alimentaire io fa tsy ino no iankinana fa Andriamanitra manokatra ny masontsika, manokatra lalana ho antsika, manokatra loharano vovo velona ho antsika vehivavy sy ny zanantsika. Andriamanitra rehefa miaino ny feony antsika na de mpanota aza na de tsy mety mibebaka ka voaroaka aza, rehefa mitodika amin'Andriamanitra de Andriamanitra ray, tsy ilay ray masika-pikapoka ohatran'ny ray tsy manaraka ny maharay araka ny sitrapon'Andriamanitra azy ilay mahazatra atsika ilay Andriamanitra ray atsika fa tena Andriamanitra ray mpamelona, mpiay ny mpitondra tena sy ny kamboty. Tsy kamboty maty ray ihany no resahana eo fa na zay kamboty tsy rarahin'ny rainy aza de tena ahian'Andriamanitra isika mpitondra tena sy kamboty velondray rehefa tsy miraharaha ilay ray. De napahiratin'Andriamanitra ny masony Agara ka nahita lavaka fatsakana izy de lasa nankeo. Vonjena lay lavaka fa tsy tazanina fotsiny de avy any koa Andriamanitra mbola andrasana hitondra kaopy hampiditra n'ilay rano ao anaty vava. Mitsangana anao rehefa pahiratin'Andriamanitra ny masonao de mamonjy an'ilay loharano velona. Nameno ranony sy ny hoditra izy a de nampisotro ranony zaza. Tsy hoe Andriamanitra nanao mirakla avy de feno rano tampoka le siny hoditra teo amin'ny tanany vida le siny vida iny fa mitsangana i Agara namonjy an'ilay vovo a, nameno rano an'ilay vovo ary nampisotro rano a an'ilay zanany. Tsy jamba an'ilay hoe voaroaka tsisy mpamelona manany amin'ny ho avy tsony Agara fa mitsangana nanome rano. Tsy vitan'izay fa nomban'Andriamanitra ny zaza ka nitombo. Tsy hoe za rery ve de avoavelona ty Andriamanitra tompoko no mamelona ny zaza ka mitombo. Nonina tany amin'ny tany efitra izy, tsy mora zany tany efitra zany a. Désert. Mafy ny adintsika vehivavy a, mitaiza zaza irery, iainako zany tompoko fa tsy miteniteny foana za. Fa Andriamanitra de manampy. Zay mianaka rery aty Etazonia aty tsisy havana
fa tena fiangonana manampy anay. Rehefa rava midimy za avy any am-pianarana, rava midimy ny zanako any am-pianarana, omen'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra manampy anakahy maka ny zanako avy any am-pianarana, manatitra anazy aty amiko aty. Tsy voatery io ray miteraka io ihany rehefa tsy raharaha no ataon'Andriamanitra fitaovana hitaizany zanantsika ka hiaretantsika famonoana, hiaretantsika tsy fifanajana, miverimberina ao anatin'ny tokantrano. Fa Andriamanitra tsy mandao tahaka ny ray mpandao tokantrano sady tsy miraharaha, tsy manome vatsy atsika zay miala. Nonona tany an-tany efitra-parana izy ka nakany reniny vady avy tany amin'ny tany Ezipta. Na de fa lehibe aza Ismaela de tena vitany agarany ny karakara hatramin'ny mariaziny zanany aza. Na de tsy teo tsony aza i Abrahama. Tsy excuse tompoko. Hoe zany e bevoka e, nianarantsika tamin'ny heriny zany. Mila fotoana tsika misitaka mandinika na de bevoka aza fa tsy boriboriana fotsiny ny saina hoe de fa tsy maintsy atao foana ny mariazy sy ny raharaha satria efa bevoka na de fa hita fa tsy izy ara ty. Zanako ane mbola kely zany e tsy hisy asa inona ny ataoko eto. Andriamanitra tompoko no mpiay. Fa tsy natao hiaretantsika vehivavy vono sy fifanajana ny zaza atao excuse. Omen'Andriamanitra atsika zay ilantsika satria izy no mpahary. Ary tahaka ny agara koa de vitatsika hatramin'ny mikarakara ny mariaziny zanantsika tsy raharainy rainy io aza. Rehefa mihaino ny tenin'Andriamanitra, misokatra ny maso, mitsangana, manantona n'ilay loharano velona isika fa tsy natao hiaritra ny zavatra zay tsy zaka ao anatin'ny tokantrano. Tsy maintsy misy olana io. Tsy hoe rehefa ady de negativa foana. Na Jesosy aza tamin'ny androny. Tsy nijery fotsiny izy rehefa nahita hoe fa fomban'olombelona hatramin'izay anie no manao fivarotana fitadiavam-bola ao anatin'ny trano fiangonana, nitsangana Jesosy, narodana n'izany, fa tsy nijery eny fotsiny. Ny Andriamanitsika anie tsy Andriamanitry ny fikotranana e. Misy fotoana Jesosy tena mitsangana arodany daholo reny latabatra reny rehefa tena hoe manaonao foana tsy fitadiavana vola fotsiny ny ao anatin'ny tokantrano sy ny tranon'Andriamanitra, fa fiaonana amin'Andriamanitra. Tsy indray mandeha any Jesosy nitezitra. Vakio koa ao amin'ny Marika 7:1 ka hatramin'ny 9. Rehefa tonga Jesosy anasitrana amin'ny sabata, inona no nanahirana an'ireto mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana zany? Tsy ilay olona marary no manahirana anazy fa ny sezany. Ny fahefana avy aiza moa ny anaovanao an'io? Le olona efa marary eo andro sabata, lay lalàna ny sabata hoe tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao, andeha hitady fanakianana an Jesosy sy ny zavatra ataony no nahamaika an'ireto olona reto. Tezitra Jesosy sady nala elo. Vakio ny Marika 7:1 ka hatramin'ny 9. De tsy nifatorany zany hoe tsy nanana fahefana na tsy te hiady amin'ireto mpitondra fivavahana reto zany Jesosy, fa ny important am Jesosy de ny hanasitrana. Na andro sabata fady tsy azo anasitranana aza, na tsy manana fahefana teo amin'ny rafi-piangonana aza Jesosy, nositraniny satria ny zava-dehibe aminy de ny fanasitranana ny marary, fa tsy ny fanarahana ny fitsipoka aman-dalàna na hatahotra ny reto olona matahotra ny sezany sy ny fahefany reto. Antso avy tompoko ho atsika vehivavy. Raha tsy isika no hijoro fa hatahotra foana, androdana an'izay efa mahatapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra na de fomba nataon'ny fiangonana hatramin'izay aza, de hitohy hatramin'ny taranaka oviana ny fanampenam-bava, ny fampijaliana, ny fanakanana antsika vehivavy, tsy hijeren'Andriamanitra atsika tahaka ny nijereny an'i Sara mitovy amin'ny Abrahama koa. Tsy
tsy vitany mivavaka fotsiny ihany. Marina be dia be nareo mandefa mesazy aty amiko aty hoe anao anie any de mahazo miteny, eny tompoko mety moramora kokoa ngamba ho anakah aty. Fa tsy vitako samy rery. Mila miaraka tsika. Misy zavatra marobe afoy ao. Tsy ray, tsy roa, tsy telo zany mpitondra fiangonana, tompona andraikitr'ara-drafitra zany tena iadivako raha vao io resaka vehivavy io no kitikitiana. Misy vehivavy tsy sahy mijoro de tsy mampaninona anakah mihitsy na dia ankahalaina aza. Satria ny fanahy masina, tsy za tsy personnaliteko, za ho an'ny tomany, za malemy. Fa rehefa manaiky tsika, ampianarin'ny tenin'Andriamanitra, miaino ny feon'Andriamanitra, moa misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra atao va? Fa na isa raza efa menopôzy aza, de mbola niteraka ny saka. Filazantsara ho antsika vehivavy zany aza manari-toka. Betsaka ny fahalovana, betsaka ny fahoriana mianjady indrindra any Madagasikara amin'izao andro iainantsika zao. Omen'Andriamanitra ny teniny antsika vehivavy, omen'Andriamanitra ny fanahy mahery tsika vehivavy, ndao tsika hitsangana fa efa tonga ny loharano velona hanome ainatsika. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.